fa makasika izay taranja baolina lavalava izany dia nandao an'i Madagasikara ireo mpilatsaka sitrapo japonais avy eo amin'ny zika. Ireto japonais ireto moa izay anisan'ny nanampy betsaka ny malagasy rugby na eo amin'ny lafin'ny fanofanana ireo teknisianina, eo ihany koa ny fahazoana fiofanana ho an'ny makide Madagasikara tany Japon. Andohan'i Madagasikara izy ireo ary niona tamin'ny filohan'ny fédération na nivotrana nandritra izany fotoana izany ary fa dia mbola itohy ny fiarah-miasan'ny rotota. Mitondra fanazavana mikasika indrindra izay Andriamatoa Marcel Rakotomalala. Ny tena marina moa zany nandalo tokoa leo teknisian reo zay nandritra ny ray volany reo zany no teto Madagasikara, teknisiana telo avy amin'ny zika zany zay mitondra ny traikefany ara-teknika zany eo amin'ny lalao rugby zany ka nandritra an'izay fotoana na teto azy zay dia nisy fotoana izy nandray an-tanana ndreo équipe nationale zay ao anatin'ireo groupement, ary nisy fotoana koa izy nandeha tany amin'ny fatra anankitelo Maeva Tanàna de Majunga ary Atsinanana. Atao anatin'izay fitsidiana sy fandalovana tamin'ny fatra zay dia tafiditra tao zany ny fanampinan'ireo fatra reo amin'ny lafiny ara-teknika moa mazava ho azy ho an'ireo teknisianina, ary ihany koa amintsika miresaka zao moa dia mandeha ny championnat élite régional dia nandray an-tanana ihany koa an'ireo club zany zay anao ny championnat ny élite fédéral ry zareo, zany hoe tena feno de feno tokoa ny fotoanan-jareo reo zany ary zay zany mbola tiako marihana hoe mbola mitohy hatrany zany ny fiarah-miasa amin'ny zika zany ary ny rarina moa zany dia nisy ny zavatra ohatran'izao foana sy ny fizarana ihany koa ny traikefa amin'ny fambianany ankizy manao stage any Japon zany, ary natao sady fisaorana ihany koa zany am'ireo teknisianindreo sy ny zika. Zay no antony natongavany sy nandalovany teto amin'ny fibian'ny malagasy rugby androany. Efa vita ny repos an'ireo ankizy vavy sy ny ankizy lahy zay efa nanomatena efa ho herintaona zany zao avy niatrika ny jeu des îles ny ankizy lahy, ary ny ankizy vavy moa ny zareo 3 quart rehetrarehetra zay nameno ny mpanao rugby à 15 tany Afrique du Sud dia efa tokony hiatrika ny fanoizana ny fanazarantena satria amin'ny volana oktobra sy novambra ho avy izao daholo ny faninanana zany idina ny champion d'Afrique, ny éliminatoire ny Jeux olympiques ary ny éliminatoire ny circuit mondiaux zany, izay karazana ohatran'ny hoe coupe du monde ho an'ny rugby à 7 zany. Fa ny zavatra misy aloha zany zao dia efa nanomboka ny vehivavy fa ny lehilahy zany amin'ny herinandro iny no manomboka ny fiarahana na hoe regroupement. Ny mariako tona zany no an'ny ankizy lahy zany dia misy devoir individuel nasain'ireo teknisiana natao ho an'ny mpilalao zany, ka iny moa amahoe individuel azy raha tsy mandeha test de regroupement zany tsy mandeha ny hoe hita hoe nanao an'ilay devoir individuel ve le mpilalao sa tsy. Ary mariako etona zany fa zava-dehibe tokoa ny tanjona ny malagasy rugby amin'ireo lalao reo satria efa tsy tanjona au niveau ny Afrika itso zany ny tanjona fa international, ka noho izany zany dia mila tohizana zany ny ezaka zay efa vita hatramin'izao, ary mbola tsy nisy fanomanana ohatran'ny tamin'ity taonty zany teto anivon'ny malagasy rugby hatramin'izay, ka manantena vokatra tsara sy ame tena
ny maximum ho an'ny firenena sy ho an'ny petit baolina lavalava zareo mpilalao amin'ity taony ity zany